Ivadika tanteraka ho any amin'ny lafiny finoana indray kosa isika ankalaza ny alahady mitandrina ny FJKM Ambatolampy Antehiroka fitiavana ny alahady 4 Desambra ho avy izao fanazavana avy hatrany. Ravelonarivo sy Riaka mianakavy no mitandrina ao amin'ny fiangonana FJKM Ambatolampy Antehiroka fitiavana. Toy ny fanao isan-taona dia misy ny fotoana izay atokana amin'ny fiangonana ankalazana manokana io fotoan-dehibe iray io, koa anasana ny rehetra na anatiny na ivelan'ny fiangonana ihany koa. Dia manentana antsika mpianakavy finoana rehetra, ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, antsika reny fiangonana indrindra ireo zanak'am-pelezana, ary eo ihany koa ianareo rehetra izay nandray fahasoavana, nandray fampianarana tamin'izany mpitandrina izany, fa io no alahady 4 Desambra io no ifafotsika mibavaka anehoantsika firaisan-kina ihany koa ho fanohanana izany ray aman-dreny mpitandrina izany, dia tongava maro ety toerana fa efa vonona ho amin'ny fandraisana antsika ny fiangonana manontolo. Manasa antsika rehetra fa aorianan'ny fivavahana izy koa ny fandraisana fanasana tokoa, dia raha antsika miombona amin'izany fanasana tokoa izany fa dia manainga antsika ho tonga maro ety toerana amin'ny alahady 4 Desambra dia amin'ny 24 io. Tsy misy afa-tsy alahady tokana ihany no ao anatin'ny taona no ahafahana miombam-bavaka anehoana fanohanana izany mpitandrina izany, dia manentana antsika mpianakavy rehetra ho tonga maro ho voninahitran'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Mariana etona moa fa amin'ny 7 maraina no anomboka ny fotoam-pivavahana. Eo ihany koa no ifandimona ny rehetra mankalaza sy midery ny anaran'Andriamanitra ary misaotra noho ny fahasoavany.